dia mbola faly hatrany miaraka amintsika anatin'izao fampahirezana foy izao vavakisika. Jehovahandriamanitra ray, misaotra ny alehiben'ny famondram-ponao sy ny fitahinao ka nitantananao ny isam-batan'olona tsirairay avy na vitany ny taona 420 iny tafiditra somatsara dia amin'ny taona 520 ary samy mangetaheta sy miandrandra fiainana miavaka ny vahoakanao na mino anao na tsy. Mangatahana aminao Jehovahandriamanitra ray dia fanahinao manokatra ny masom-pananay mandrakariva mba hafantaranay fa ny zavatra rehetra eo am-pelatananao ary tsy misy afa-tsy ny fahalalànanao sy ny fankataovana ny teninao no ahitana fiadanam-po mampahireza ny olonao Jehovahandriamanitra ray ao anatin'izao fotoan-tsarotra izao, ny anaranao Jesosy, amen. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanany Tompo amintsika mandrakariva. Mbola faly ihany koa mamerina ny fiarabanantsika tratry ny taona mino afa mbola tsy tara satria mety maro amintsika no tsy nandre tamin'ny fiatombohan'ny taona ny afatra izay nentina. Mety zao vao nanapa-kevitra mba hiaino ny fampahirezana dia miarabantsika tsy maty fo amanaina fa tafita somatsara ao anatin'ity taona 520 ity tonga amin'ilay fomba fitentsika hoe tsy maty tratra aminenina fa velona trapamonjena. Tamin'ny farantsika somary nampatsiaro kely ny tantara nisy isotomantsika lesona satria vao manomboka ny taona samy miandrandra fiainana tsara avokoa ny akamaroan'ny olona rehetra na mino an'Andriamanitra na tsy. Nisy vanim-potoana tamin'ny taona 2020, 2021, 2022 mbola mitoy 2023 miady mafy izay natrehana izao tontolo izao ary nampitondra faisana indrindra na isika teto Madagasikara mahakasika an'ilay arety mandoza coronavirus. Zavatra ratsy nampitaitaina satria maro ny olona mieritreritra hoe tena tonga ny farany ary vokatra izay toe-javatra mitrango izay manerana n'izao tontolo izao mihitsy ary hitantsika taratra teto anivon'ny firenena fa tsy misy izay tsy midodododo nanantona fiangonana mivavaka. Nisy vanim-potoana raha tao anatin'izay telo taona izay nge tsy dia afaka nakany am-piangonana fa saingy tamin'ny aino manjery maro isan-karazany dia nisy antsoantso mba tonga fibebahana hiditra amin'ny fifadikanana hiala ny faratsiana hiverina ao amin'Andriamanitra ary tsy ny kristianina rery no atao hoe mpivavaka be dia be ny antoko-pivavahana misy musulmana, boudista, mpivavaka nentin-drazana sy ny maro isan-karazany ary ao anivon'ny kristianina indray mbola samy manana ny eritreriny fa ny zavatra tena niraisany iny fa na dia ny olona tsy nino an'Andriamanitra ary mba tapa-kevitra ny vavaka tamin'ireny vanim-potoana ireny satria mafy ny zavatra ny anjady. Ratsy le zavatra ny aina maneran'izao tontolo izao kanefa nataon'Andriamanitra fitaovana kosa mba tonga ny olona tsy anjeny ny andro lafa fa hiverina ao amin'Andriamanitra mitaraina ny vavaka ny ray fo ny ray saina na dia ataoko hoe samy tsy mitovy hevitra azy tsy nisy ny eritreritra amin'ny ankapobeny izay fanenjika sy fankahala fa samy tena hoe hiantso an'Andriamanitra mba hitady amin'ny famonjena, mba hitady fanasitranana, mba hitady fiarovana. Ny zavatra azo antoka nefa tsy fantatro hoe ririndasa tsy tsaroana fa tena namaly vavaka Andriamanitra tao anatrehana izany rehetrarehetra dia ohatra ny mampatsiaro ny tantaran'ny Jona raha ny rahany tany amin'ny tanànan'ny Ninive ny rahan'i Jehova. Rehefa ny rahany Jona nisy tomantsika lesona dia niditra tao anaty sambo anankiray andeha ho an'ny Tarsisy nitsoaka nandositra tsy dia andeha any amin'ny iraka nampanaoviny Jehova azy satria ny tanànan'ny Ninive dia tena tanàna faran'izay ratsy ary ny mponina tao Ninive
de azo lazaina fa tena ponina masika petraketraka ary tena nikoiza ny firenena rehetra manodidina papijale ny olona azony babo tena maneho habibiana amin'ny olona eo ambany fahefany ary izay angamba no anisany nampandositra nyjona hoe firenena masika be tsy matahotra mifanandrina aminy de zay zatokanyity ve no andeha hiteniteny azy aloka mandositra tsy de hiatrika le fasiahany mponina ataony iny ve kanefa rehefa nandositra jona ary zay le Jehova mahafantatra mitoetra ny olona takatsika ihany ko fantaniko anke sika fantany miady zay atrehan'ny mpivavaka fantany disadisa misy eo anivon'ny mpivavaka taka ny toe-javatra misy eo anivon'ny firenena fantany ny zavatra manjo ny firenena tsisy takina fenina amin'i Jehova ny tsy fitovizan-kevitra eo amin'ny fomba hitantanana ny firenena fa tsy midika zany hoe tsy miditra an-tsehatra Jehova fa miditra foana izy fa saingy tsy hitan'ny olona tsy ren'ny olona ny feony ary tsy tsatan'ny olona ny fahasoavana arotsany ary ny olona mieritreritra hoe baranahany fotsiny amin'izao fa tena tsy afaka mandray fanapahan-kevitra eo Andriamanitra io fa tena mandray fanapahan-kevitra izy na de ao anatin'ny fahoriana azy ary zay no mahatonga antsika miresaka hoe ratsy ny zavatra mitranga tao anatin'izay vanim-potoana izay kanefa misy lesona lehibe azo soahana de ny firaisapo sy ny firaisan-tsaina samy hitohy lambavaka na de tsy mitovy ary ny Andriamanitra zay ny vavahana tsy mitovy ny antoko-pivavahana fa ny tanjona nikendrena de mba samy ahazo fiarovana ho sitrana tsotratry ny loza fa namaly vavaka Andriamanitra ka rehefa namaly vavaka Andriamanitra mba rainga mipetraka iza le Andriamanitra namaly vavaka satria be dehibe ny antoko-pivavahana misy ary indraindray ao anatin'izay valim-bavaka zay raisin'izay indraindray misy friry havana indray ohatrany hoe olombelona manam-pahaizana manam-pahefana no mieritreritra fa mitondra valim-bavaka ary zay ny fahatsokevitra ray goavana be ao ny tantaran'i Jona rehefa nandositra Jona inona ny zavatra nitranga niditra tao amin'ny sambo andeha ho an'ny Tarsisy izy tomantsika lesona Jona toko voalohany ny 9 de vaketsika nefa Jona ozy nitsangana nandositra ho an'ny Tarsisy mba hiala eo anatrehan'i Jehova nidina tany Jopa izy ka nahita sambo ka ny Tarsisy de nandongoka ramany ka niondrana taminy niara-mandeha tamin'ny tao ho any a Tarsisy hiala eo anatrehan'i Jehova vokatra izay nefa Jehova nahatonga rivotra mahery teny ambony ranomasina de nanonja mafy ny ranomasina ka de efa nila ho vaky ny sambo de raiky tahotra ny mahatoloha ka samy mitaraina tamin'ny Andriamaniny avy sady nariny tany ranomasina ny zavatra tao an-tsambo mba hampatony loza fa Jona kosa efa nidina anaty sambo ka nandry reniko ny tolomaso vokatry ny fanotsiran'i Jona navelan'Andriamanitra isy rivotra mahery namely an'ilay sambo kanefa ny olona tao anaty sambo tsy olona mivavaka amin'i Jehova samy manany Andriamanitra zay ny vavahany samy manany voninahiny samy manany lazany ary io reo olona iondrana ao anatin'ny sambon'ny Tarsisy io de tena mpanao raharaham-barotra mpanao afera mitondra entana maro isan-karazany mba hivelomana entana sarobidy daholy kanefa ny loza mananontany rehefa tena tonga le loza samy miantso ny Andriamaniny avy tsy Jehova fa arakaraky ny finoany tsiraray avy arakaraky ny antoko-pivavahana arakaraky ny hery zay ny fikiriny de samy miantso ny ray fo ny ray saina na tsy mitovy ary ny Andriamanitra ivavahana de samy miantso ny Andriamaniny de nakao aminy ny kapiteny tsamboka nanao hoe ndre tianao izy reniko ny tolomaso foana mitsangana ka tsoy ny Andriamanitra ao fa ngamba hevitra atsika Andriamanitra ka de tsy ho faty isika ary de samy nanao tamin'ny namany hoe izy avy isika nanao filokana mba hizahantsika zay mahatonga zao lozo zao amintsika nanao filokana izy ka Jona no azo de hoe ireo tamin'ny masiny ianao lazao aminay ozy nohony amin'izany mahatonga zao loza amintsika zao
inona ny raharafanao anao afitaizy ianao aiza ny taninao avaiza ny firenena ary avy amin'ny firenena izy ianao de hoy izy tamindreo hebreo aho izy ary Jehovah Andriamanitra ny lanitra ny vavahako de zay nanao ny ranomasina sy ny tany maina de raiky tahotra indrindra ny olona ka nanao hoe atraizato ataonao fa fatany fanantositra hiala teo anatrehan'i Jehovah izy satria efa nambarany taminy izany de hoy ireo taminy ataonay ahoana ary ianao mba hatony ny ranomasina aminay fa mbola niananonja ihany ny ranomasina zavatra nitranga tao anatin'izay rivo mahery zay raha ny 15 zay nivakitsika hoe raiky tahotra matoloka samy nitaraina tamin'ny Andriamaniny hafa sady nariny tany anaty ranomasina ozy ny zavatra tao an-tsambo mba hampatony loza fa Jona kosa efa nidina nakao anaty sambo ka nandry reniky ny toromaso na hatsapa reto olona reto na de afary ny Andriamanitra satria mamy ny aina de mba hatony loza mba tsy harendrika an'le sambo de tsy nampaninina azy fa le zavatra sarobidy rehetra tao anatin'ny sambo na tsipika ny ranomasina lasa ambony ny aina no le zavatra ny fikirina zay nitsembohana hitiagavana arena sy voninahitra narina ary nitaraina teo anatrehan'Andriamanitra fa saingy ny zavatra mitranga tsy nitsahatra ny loza ary teo voagaga izy ireo misy anankiray eo matory fotsiny Jona ary Jona nefa nafantatra an'Andriamanitra tsy taitra ary fantany fa no ny fiodinany nahatonga an'izany de tsy nampaninina azy aleony ny Jona zany zay nieritreriny aleony tratra ny tanan'Andriamanitra zay mitratra ny fasiahany mponina tao Ninive kanefa tsy fantany hoe mafy ange raha tena mikapoka eo Andriamanitra io ka rehefa natao dinidinika rehetra de nahatsapy ireo samy niantso ny Andriamaniny fa tsy nitsahatra ny loza tamin'ny vanim-potoana io fantatra fa Jona nandositra fantatry ny olona de niteny le olona hoe adray fa inona zato ataonao zato izy fa fantany fa nandositra hiala teo anatrehan'i Jehovah izy satria efa nambarany taminy zany de le olona reo ndray no niteny taminy atsoa ny Andriamanitra ao fa tena tsy mety ange zao ataonao kanefa tsy mahafantatra an' Jehovah io manahoana ianao no mandositra an' Jehovah zay naniraka anao satria efa tsy namaly vavaka azy ny Andriamaniny ndray Jonas isanao ny aterana le tena mivavaka tamin'Andriamanitra marina tsy valam-parahantsika ny tantara anatsipy-tany an-dranomasina Jona tsahatra ny loza inona ny vokany vokatra zay le loza niatry zay de rehefa afaka ny loza natsipy-tany an-dranomasina Jona so tantaraintsika lava toko anakefatra fotsiny eo bokin'ny Jona io vakio angere olona mba hatakaratsika azy fa foy ny fotoanantsika zay tsy afahantsika mamelabelatra lava azy de nitsahatra ny loza rehefa nitsahatra ny loza inona ny zavatra nitranga ny 17 satria nangataka Jona hoe tsy pazana an-dranomasina de hitsahatra ny loza nefa nanaiky namaky nonjafatratra ny olona ozy mba hamerina ny sambo amin'ny tany maina fa tsy zakany satria ny ranomasina mbola nianana onja mafy any de nitaraina tamin'i Jehovah izy lasa reo olona rehetrarehetra reo samy nanan'ny Andriamanina nivavaka tamin'le Jehovah ny Jona mifona aminao zay Jehovah oka tsy ho faty izay noho ny amin'ny ainy ty lehilahy ty ary aza atao ho mpandatsaka raha marina izay fa ianao Jehovah efa nanao zay sitraky ny fonao ny salasala izy ireo tsy hanipy an' Jona naty ranomasina kanefa rehefa tena nenan'ny Jonafy tapa-kevitra ihany ny anaraka ny tenin'ny Jona de nifona tamin'Andriamanitra aloha azo ataonao mpandatsaka raha marina zay satria tsy hitanay intsony zay azo atao de nobetainy izy ireo Jona ozy natsipy ny tany naty ranomasina ary de nitsahatra ny fisafoky ny ranomasina nivokany de natahotra ny Jehovah indrindra ireo olona ireo izy ka namono zavatra tao fanatitra ho an' Jehovah sady ny voady tapa-kevitra ny hivavaka amin'ilay Andriamanitra tena namaly vavaka vokatra ny firaisapo sy ny firaisa-saina no le loza ny tranga miaraka mivavaka na de samy manany Andriamaniny azy kanefa tao anatin'izay nahafantatra ny Andriamanitra tena marina de nivavaka tamin'i Jehovah ka rehefa nitsahatra ny loza tsy mivavaka tamin'ny Andriamanitra tsy izy intsony reto olona reto fa mivavaka tamin'le Jehovah zay nivavahany Jona sy naniraka ny Jona lasa natahotra
ny voady teo anatrehan Jehova reto olona reto mitsahatra ny loza de torak'izany koa ny teny zavatra nisy samy miara-mivavaka telo taona mahery ange mafy ny zavatra nandalovana aizina mihitsy no nandrakotra nyzao tontolo zao nandrakotra ny firenena fa rehefa samy mivavaka tonga ihany ny valim-bavaka mitsahatra ny loza fa rehefa mitsahatra ny loza fa nytanina mipetraka Andriamanitra iza ny tomponatoka tamin'ny fampitsahara ny loza fa indraindray samy midera tena indray rehefa avy eo ny Andriamanitra zay nivavahany samy manany Andriamanina fa tsy Jehova no namaly vavaka kanefa rehefa lasa indray ny loza ohatra ny adininy olo tamin'izay na ny Andriamanitra Jehova na ny Andriamanitra zay nivavahany ary io no mamperitreritra satria miditra amin'ny taona 2024 tsika tena azo lazaina koa nge fa mafy ny zavatra ny anjany de faraky ny nambarantsika hoe tsy mafy no tany telo taona lasa tao ny aizina tao ny delestage ny tsy fisian-drano ny aitany fitangany vidim-piainana loza aminatambo ange zany fa manaona ny toe-panahy telo taona lahy tamin'ny 2020 2021 2022 zay nitaraina na teo anatrehan'Andriamanitra ary manahoana ny toe-panahy le zanak'olombelona na de ny kristianina azy mba nisy firaisaposy firaisan-tsaina nitodika ka nangataka tamin'Andriamanitra no zany toe-javatra zany ve kanefa raha namaly vavaka Jehova tany amin'ny taona anankitelo tamin'ny coronavirus raha nivavaka tsika de tsy namaly vavaka ave Andriamanitra fa tsika tsy natoky ary tsy nahay miantso an'Andriamanitra fa niezaka tamin'ny herin'ny tenatsika tahaka ny nataony reto mateloha sy olona mpiatsamy reto samy nanary mentany avy tany an-dranomasina de samy nanao zay anavotany ainy fimonomononana tsisy tahaka an'izany tonga amin'ny taona 2025 fampieritrretanyzany mafy ny zavatra nandalovana tsy midika hoe maivana ny tamin'ny taona 2024 fa fampitahana fotsiny fa reny toe zavatra mitrango reny navelan'Andriamanitra hitranga mba hisotomana ny olona hifikotra amin'Andriamanitra mafy tokoa ny zavatra nanjoe endrandra taona tsara ve tsika amin'ny taona 2025 tsotra miverina amin'Andriamanitra mivavaka amin'Andriamanitra miray fo miray saina eo anatrehan'Andriamanitra ary namaranatsika azy de ny Jeremia 7:20 andiny fafito ka tsao zay edana ny tanàna zay nampandehanako anareo babo mivavaha amin'ny Jehova ho azy fa raha miadana izy de mba hiadana koa ianareo zany akory tsy mideky rehefa miverina amin'Andriamanitra ianao de tena tonga lafatra tsy misy fizantoetra tsisy ady atrehana tsisy fahasairanana tena tsisy aretina ety amin'ity zao tontolo zao ty ratsy ange zao fiainan'izao ratsy zao fiainan'izao ozy lazain'ny Paoly apôstôly ao amin'ny Korintianina ao amin'ny Efesianina toko 5 Efesianina toko 5 andiny 5:20 ko tandremo tsara zay fandehanareo sy mba tsy hitondranareo tena tahaky ny adala fa tahaka ny endry kararoty ny andro azo anaovatsoa fa ratsy zao fiainan'izao tsy efa miala ety amin'ity zao tontolo zao ty tsika mifaratsiana mitombo hatrany hatrany fa tsy tokony hitondra fimonomononana ao amin'ny olona matahotra an'Andriamanitra fa inona ny tokony atao de ny 4:20 ko zany no ilazany hoe mifoazy ianao zay matory ary mitsangana ny maty ampazavanao Kristy ozy ko tandremo tsara zay fandehanareo mba tsy hitondranareo tena tahaka ny adala fa tahaka ny endry araroty ny andro azo anaovatsoa fa ratsy zao fiainan'izao araroty ny andro azo anaovatsoa ny fanaovatsoa de ny fandehanana marina ny fiteherana mandrakariva amin'Andriamanitra mba tsy ho diso hevitra ny akamaroantsika hoe anka tena samy hafa mihitsy ny fiainana ranosy ny fiainana ra-panahy fa misy iraisan'ireo ka na de mafy arany zavatra andalovana Jesosy angefa nivavaka any amin'ny Jaona toko 7:20 Jaona toko 7:20 de zao no tenen'i Jesosy ny 5:20 zaho tsy mangataka aminao sy mba hampiala azy amin'izao tontolo zao fa ny mba hiaro azy
amin'ny ratsy miaina atao anatin'ity zao tontolo zao ratsy ity isika fa jesosy nefa efa mivavaka tsy efa miala eto amin'izao tontolo zao reo ratsy ny fiainana ety amin'ity zao tontolo zao ty tena fahorinana ety fa nytiany jesosy ampitany zay mentehatra amiko kosa de mivavaka aminao aray mba hiarovanao azy amin'ny ratsy. Inona ny tokony ataontsika amin'izao fiandohan'ny taona zao? Verena amin'Andriamanitra reo olona mahamaly vavaka eo Andriamanitra io tena afaka mitondra vahaolana ho atsika ao anatin'ny fahasahiranana ka matoky sy mena fa vo miandony taona tsy misy tsara ohatran'ny fiverenana amin'ny Jehova manompoan'i Jehova amin'ny fonao amin'ny herinao mitanjaka rehetra fa mamaly soa atsika io Andriamanitra io na dia mahafiarany zavatra nitalovana satria mahatoky ve atsika mivavaka nataon'i Jesosy etsy za ray tsy mivavaka aminao mba hampiala azy amin'izao tontolo zao fa mba hiarovanao azy amin'ny ratsy mahita fiadanam-po na dia mahafiarany fiainana ny olona miaraka amin'Andriamanitra dia hiadana ve ianao dia hiada-pinaritra ve ianao na dia mahafiarany zavatra nitalovana miaraka amin'Andriamanitra minao an' Jesosy tompo voninahitra an'Andriamanitra reriany hivavaka isika satranao Jehovah Andriamanitra ray amin'ny teninao indray izay mampahery mampitodika anay mandrakariva ao aminao satria nitoejavatra sarotra rehetrarehetra hiverinay fa ratsy fa misy antso mpitiavana mba hahatonga anay hiverina aminao dia tahaka an'ireo tatsambo sy ireo mpandeha tao amin'ny sambony Tarsisy tafatodika taminao dia nahazo valim-bavaka dia mba ho tonga tahaka izany keo ny firenena malagasy mba ho tonga amin'ny firaisampo sy ny firaisan-tsaina hivavaka amin'Andriamanitra marina mba hisiany fiadanana misaotra indrindra ray amin'ny anaran'i Jesosy amen. Manavelomantsika amin'ny anaran'i Jesosy dia manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva.